Fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao amin'ny valo latsaka fifanialina. Miarabantsika andray ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana oezintsika ity amin'izao fiandohan'ny herinandro izao irahana amin'ny talen'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar ihany koa ny fandarantsika. Miarabanao Frank Ramarson. Miarabanao Sinézy ary miarabako zany European Radio Alliance 92 amin'izao takarivo izao. Ny eo misehatra raisam-pirenena no anokafantsika azy Frank Ramarson. Ny farana maly moa zany ny fiaonana tampony francophonie natao tany Kinshasa, RDC Congo. Maromaro ireo karazana fekevitra ny votra tamin'izany atao am-piandohana aloha tsara fariparitana ihany le hoe inona moa le francophonie Frank Ramarson. Ny francophonie manko dia ireo hoantanjo ny teny frantsay ary koa zany hoe mombany koa mampitatra ataontsika hoe kolotsaina frantsay zany ary kolotsaina io koa zany na teo amin'ny tany afrikaine kolotsaina francophone samihafa manko izay. Ny zavatra daviny amin'izay dia mahagaga amin'izao fotoana izao dia lasa resaka politika ranty fotsiny tsy amin'ny teo Andriamatoa Abdou Diouf mantsy zavatra io ary tamin'ity indray mandeha ity fa dia resaka politika resaka zavatra mitsango hitanao zany fa hoe revendication atao Abdou Diouf dia hoe tokony hanana toerany ny Conseil de sécurité ny africaine ny fa misy ny Union africaine zany ka hitanao ihany koa fa fitsapatsapahany tany francophone indrindra ny Abdou Diouf zany amin'ny raha tokantrano politika ato anatin'ny continent africaine nefa ny ataontsika hoe ny francophonie dia tsy misahana ihany ny tany africaine fa misy ihany rassosié votongotra ny Qatar, misy koa ny Arménie izay tsy miteny frantsay, misy ihany koa any Canada, misy tany zany any Asie zay membre ny ataontsika hoe francophonie io. Ka tsy mitovitovy amin'ny loatra hoe SADC na CEDEAO ihany ve zany Frank Ramarson na hoe resaka teo-karena nefa miditra amina resaka politika ireo vondrom-paritra aty Afrika ireo. Ny SADC io any africaine fa ny OIF tsy any africaine sy africaine fa secrétaire général dia mitsabaka amin'ny raha tokantrano tany africaine fa ny tariny ny ataontsika hoe ny teny frantsay ny tena asany ary io ngamba no mahatonga hoe mahatonga olana ngamba ny amin'ny tany sasany satria hoe someny Kinshasa teo OIF nyresahana anefany raha tokantrano Mali sy raha tokantrano RDC ary koa zany misy resaka koa izay mipitika kely aty Madagasikara no resahana ary azadiny fa tsika mbola anatiny ataontsika hoe firenena voasasy amin'izao misy atsika zao ny filohan'ny tetezamita ke tsy voasa tany nefa ny magaga ny olona hatramin'izao aloha dia ny hoe maninona misy délégation forangama 10,000 andro zay mampanao séminaire momba ny fifidianana eto nefa ny filohan'ny tetezamita tsy sasaina any amin'ny sommet francophonie io zany mampisy olana any amin'ny francophonie mihitsy hoe sao dia misy tsikomakomba any amin'ny OIF sy ny CENI tamin'izao fotoana izao satria le olona mitariky ny délégation ny OIF izay nakaty Kosata dia olona lefa retraite amin'ny farany taona zany hoe manomboka ny début d'année zany dia ambassadeur no solony ka itovy ve izay fampararana OIF sy CENI zay mbola zavatr'afo zay ka ataoko ngamba fa tsara isy fanatsavana ihany momban'izay. Ya iverenantsika ny toedra raha eto toerana rehefa hoe Frank Ramarson fa raha miainga amin'iny fiaonana tampony francophonie iny tena amin'ny farana teo vita teo ve le hoe France Afrique ka zay mihitsy manko fa any amin'ny francophonie hoe ny resahana an'izany sa any amin'ny sehatra hafa fa raha io fa io moa zany marina aloha dia nalohany nakanesany Andriamatoa Hollande zay tsy nahazoto mihitsy ho any républicaine démocratique Congo satria aminy dia tsy mahapototra ny faharesen'ny Andriamatoa Kabila tamin'ny fifidianana. Ny resaka France Afrique manko tsy dia tany loatra izy ny resaka azy fa tany Dakar satria raha taditsika tamin'ny 2007 dia nikaparitany koa Sarkozy izay karazany opa nataony amin'ny africaine hoe mbola tsy maty zao loatra ny africaine hitona fanjakana tamin'izany ary ataoko ngamba fa nefa koa samy mbola nitady hevitra koa Andriamatoa na Sarkozy na Hollande teny hoe efa mifarana hatreo ny France Afrique ny tiany Andriamatoa Hollande resahana moa dia ny azy niverina mikapary Andriamatoa Mitterrand tamin'ny discours de la Pôle ihany izy hoe verina amin'ny démocratie sy zon'olombelona rehefa ohatra hoe tsy misy zany fampandrosoana économique tsy misy zany ataontsika hoe fampandrosoana ara-sosialy raha tsy misy zany ny pluralisme tsy misy ny démocratie zay zany ny azy ary ny dikan'izay dia ny hoe misy bonne gouvernance
misy transparence zany hoe maharahara zay hoe gaga misy ao tamin'ity ndraiky dorty tantakary mety anio fa tsy tany Kinshasa de hoe misy zany karazana ataoko hoe fikevitra milaza mombany hoe manampy ny ataontsika hoe mangarahara sy bonne gouvernance amin'ny resaka arenakibony tany hoe manampy firenena zany miteny frantsay ny gouvernementa frantsay mahazony zany ireo firenena zay ataontsika hoe miara-miasa amin'ireo ataontsika hoe entreprise lehibe multinationale hoe manome conseil amin'ny tony fifanarahana momba ny arenakibony tany taka ny aty amintsika zany. Iverina eto toerantsika Frank Ramarson tonga i Simaoa fitonina aloha vao fifidianana ao izy Corée de Madagascar amin'ny fijerinareo an'izay. Io nge zavatra mazava ho azy fa raha ohatra sao de fanjemberebena fotsiny amin'izay ngamba ty resaka hoe sadeky ohatrany tsy tahitsabo an'le crise mihitsy izy jereno tsara zao fa manjary ny CEDEAO zao lasa lohany hoe mitsabo ny Normalie de tonga ny Conseil de sécurité hoe misy manafika ny any amin'ny ataontsika hoe faratry Mali de mankany amin'ny Conseil de sécurité fa apio zay amokotra an'ireo misy io zany any amin'ny RDC mitatseratra koa zany ireo ataontsika hoe région du Grand Lac amin'le hoe misy fanafiana ny ataontsika hoe ny RDC zay ataon'ireo rebelle izy M23 zany amin'ny Rwanda de maninona zao moramora am'zareo manao an'izay hoe mitsabo ny olana zay misy any amin'ny Afrika nefa ny atao amintsika zany de efa ataontsika eo mandara ity de mbola tsy fantatra nisy fividianana tsy fa de mbola manao évaluation foana ny ataontsika hoe tondrotra zay fantatra fa tsy manditsony ary hita maso mihitsy zany amin'le hoe vomay misatra vomay tsika tsy mahazo fanampiana légal fanampiana amin'ny bailleur de fonds tsika zao tsy tafiditra tsy afaka nanasika ny fivorian'ny assemblée générale ny fonds monétaire sy ny banque mondiale tsika zao ny Union européenne fomeny fanjakana gasy amin'ny vola 100 millions d'euros fomeny tantanan'ny UNICEF fomeny tantanan'ny ONG ny vola ohatr'izany koa zany any amin'ny frantsay sy ny américaine zany amin'izao fotoana zao tsy matoko loatra izy amin'ny fanjakana malagasy amin'izay ataontsika hoe zay tantana arabola resam-pirenena zay satria fanampy ny senita nefa zareo zany mbola tsy fantatra zany ry sina mbola tsy mivoaky le PASEM mbola tsy tanka mbola tsy voasony le PASEM tsy avritensika hoe anampy atsika ny ataontsika hoe ny firenena lehibe ary tsika ary azadiny fa raha momba ny Madagascar momba ny Afrika ny États-Unis tsy manampy zany ataontsika processus électoral manome vola zany fa ny japonais ny suédois norvégian ny frantsay etitsika fa hatram'izao aloha mbola tsy narenao hoe débloquer les 71 millions de dollars. De ao anatin'izay rehetrarehetra zay mitohy hatrany ny tsy filaminana Frank Ramarson miany atsimo hatramin'izao tsy mbola fongotra hatramin'ny farany ny raharandalo efa miakatra ty ampivoatany aty akaiky nambositra sy mamoromany zao atsika efa manana ataontsika hoe tompon'andraikitra vaovao gendarmerie voalohany aloha le teoloha alohanao fanapasation tokony manisy bilan ihany hitan'ny vahoaka satria volam-panjakana ampiasaina ny zava-misy zay eto amin'ny toerana dia tsy maintsy mangarahara daholo zay ny atao bonne gouvernance io moa fa tsara nataony diamato général Ravalmana le hoe miady amin'ny kolokolo amin'ny gendarme miady koa zany mba isina ataontsika hoe fanadiovana anatiny mihitsy ny fomba fiasa ary tokony ngamba fa zay nametrana ny gendarme manapaizina amin'izay ny onivon'ny tamajor ny onivon'ny commandant de région tsy olana col de guerre daholo aby rodany hoe velombolo ihany zany le voaka malagasy amin'le ataontsika hoe fitiavany ny général Ravalmana anao fanovana ngamba rahapisy ary tokony ngamba fa mety isy fiatraikany ihany zay rapitsy amin'le tsy fanepalemana raha ohatr'izay no jerena fa ny zavatra mampanahy ny olona dia ty lefa hoe verinanday zao hoe tsy fanaovana promesy ty projet jofodrafitrasa lalana tsy aro taly tsy aro fanaovana sport etc fa ngambolo ty tsy hoe teteza mity fa ngambolo ty zany hoe tsy hoe affaire courante ny atao sa hitan'ny présidence fa hoe tsy afaka mikirakira le volan'le ataontsika hoe bailleur de fonds ngamba traditionnel de mitady vola akafa fa ny zavatra ty nivoaka fantatra hoe ahoana marina ny fomba moana sy fampiasana an'le vola anaovana ny fotodrafitrasa tsy misy fiatrekiny amin'ny vahoaka raha ataontsika hoe mbola argent public ihany reny na de hoe lasaina fa hoe entreprise privée no mamiaza ny fanjakana malagasy satria karazana redevance ihany reny ary tokony ngamba fa tokony
Ary zay no zavatra amarinina tsara hoe nanomboka tamin'ny 2009 dia tokony nisy fanaraha-masona nataontsika io ny fampiasana vola mpanjakana ataontsika io tany amin'ny Cour des comptes tokony nisy loi de règlement tamin'ny 2010 nampiasana vola tamin'ny 2009 2011 tamin'ny 2010 loi de règlement ary diahona ny rapport amin'ny Cour des comptes zany momba an'izay fitantanana mbola izy ny tokony hanao an'izay fanaraha-maso zay Franck Ramason satria zavatra le fanaraha-maso dia zavatra mazava fanatin'ny code ny finance publique dia misy Cour des comptes manamarina an'le hoe tena nampiasaina aratsarany tokoa ny volam-panjakana na ianay zay misy na ny hoe volan'ireo entreprise publique dia entina ataontsika hoe ratifiena any amin'ny assemblée sy any amin'ny sénat satria ireo miolom-botendry dia tokony manao ny asa an'ireo olonareo zany amin'izay zavatra zay. Zay no manaovana interpellation hoe maninona tsy manao ny asany zany nireo totsika ny CT sy ny CST momba ny fampiasana volam-panjakana fa azafaly fotsiny hoe tsikera zao ataovy aloha ny asanareo zavatra ry zany asanambaon'ny gouvernance. Soranao Franck Ramason teto amin'ny fandarana ho isika tamin'izao androany zao. Misaotra anao sinezy ary misaotra koa zany ny mpiaino zay naharitra ny antsika andro any arivo. Mandrapitafa amin'ny fotoana antsika manaraka indray ary toboko lasy toboko valy. Fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao amin'ny valolatsaka fifany alina.